Arapainasantsika rehetra zay efa miomana, arapaintsika rehetra zay efa miomana ao amin'ny vavaka ny firenena fa afaka fotoana fohy eto Madagasikara amin'ny 7 ora any. Izao moa dia amin'ny 2 ora latsaka folo fa amin'ny 7 ora any ariva eto Madagasikara dia hiainga eto Madagasikara hivantana ao anatin'ny YouTube ny vavaka ny firenena ary ihany koa hivantana amin'ny onjam-peo. Raha Madagasikara Antananarivo ianao dia amin'ny alalan'ny 102.4 FM no mahazo azy na amin'ny alalan'ny ihany koa ny web radio zany. Misy ihany koa moa ataontsika mivantana ihany koa amin'ny alalan'ity YouTube ity. Dia isaky ny alatsinainy sy zoma hatramin'ny 10 ora alina izay vavaka ny firenentsika izay. Ny androany moa dia hitondra mambavaka isika ny firenena satria ampitso no anaovana fianianana ny filoham-pirenena izay atao Mahamasina dia mila hitonam-bavaka zany. Afaka hitentsika hoe investiture spirituelle no ataontsika androany hariva, investiture spirituelle. Ka dia asaina avokoa ny zanak'Andriamanitra rehetra ao Antananarivo renivohitra ao mandray ny radio RMK sy ny any ivelany Madagasikara mba iray forasaina aminay aty Madagasikara. Mankasitraka tompoko.